mba ho ampitombona lalandava aminareo ane riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tsy mana-petra ny tenin'Andriamanitra. Tsy mana-petra ny tenin'Andriamanitra. Zany no misongadina amin'ny finainantsika n'indray ao amin'ny Matio 24.32-35 hatramin'ny 5:30. Tsy mana-petra ny tenin'Andriamanitra. Indrindra hoy ny voalaza ny 5:30 manao hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Misy fampianarana lava dia lava nataon'i Jesosy Kristy mampiomana sy mampitandrina ny mpino ny amin'ny hiavian'ny andro farany, ny havian'ny faraandro ary ny atongavan'ny fiafaran'ny tanànan'i Jerosalema koa azy, izay ambara eto fa ny fiavian'ireo famantarana samihafa no manamarika fa efa atongotra, efa akaiky izany fotoana ny faharavana izany. Ho mantsy ny ambarany 2:30 manao hoe raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina amin'ny aviavy zany dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Ambara arak'izany fa ny voary manontolo, ny tany, ny lanitra ho levona avokoa. Mety mana-petra ny voarin'Andriamanitra rehetra, mety misy fiafarany ny natiora, ary ambara azy raha somary mivoaka kely eo anaty mofinaina isika ny 7:30 sy ny 30 dia manambara zany faharavana ny tany sy ny lanitra izany. Koa ny voalaza manao hoe ny masoandro ho ay mazinina, ny volana tsy hahazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra dia hozongozona. Mana-petra avokoa arak'izany izao hitantsika rehetra izao. Toa mihevitra isika fa manan-kery tsy manam-piafarana ny kintana, ny volana, ny masoandro, kanefa hisy fotoana ihany zany. Fa etsakilan'izay kosa dia ambara fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba ho levona. Tsy levona ny tenin'Andriamanitra, maharitra mandrakizay. Toetra manokany ny tenin'Andriamanitra izay hiavahana, maneho ny maha izy azy ny tenin'Andriamanitra, izay tsy fananany fetra izay, tsy voafetra ny fahatongavan'ny loza sy ny faharavana misy eto amin'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io lay efa nisy hatramin'ny voalohany, io lay efa naharin'Andriamanitra izao tontolo izao hatramin'ny voalohany, ka efa nisy hatramin'ny voalohany dia hisy mandrakizay. Ary raha miteny isika hoe efa nisy hatramin'ny voalohany tenin'Andriamanitra dia miaraka manaiky isika fa tao amin'i Jesosy Kristy no naharina izao tontolo izao tamin'ny voalohany. Zany hoe i Jesosy Kristy mihitsy lay tsy mba ho levon'ny andro farany, tsy mba ho levon'ny farany fa mifanohatra amin'izany azy. Rehefa tonga ny farany, ny maso rehetra ahita azy. Tsy ho levon'ny fiafaran'izao tontolo izao lay Kristy tenin'Andriamanitra. Tsy mba ho levon'ny faharandro na ny andro farany, lay Kristy lay naharina ny zavatra rehetra. Maharitra mandrakizay izy ary mitoetra mandrakizay. Ka izany manambarany soratra masina fa ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levona. Ry havako malala,
raha mifikitra amin'ny zao tontolo zao, ny tany, ny lanitra na ny zavatry ny tany isika dia ambara fa mandalo sy miserana ihany zany, mana-petra ihany zany, ary misy fotoana tsy maintsy hifarana. Fa tsara kokoa ny miantehitra amin'ny tenin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra tsy miova, ilay tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay, indrindra ilay Kristy tenin'Andriamanitra no hitoerantsika ho maharitra mandrakizay. Dia izany no ilazany Jesosy ihany koa fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, izay maharitra mifikitra amin'ilay tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany no ahita ny famonjen'ny Tompo, no ahita ny famonjen'Andriamanitra. Tsara arak'izany ny miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra no ny miaraka amin'ny zavatry ny tany sy ny amin'izao tontolo izao izay mandalo ihany. Andeha ry havako, anankina ny finoantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no iorenan'ny finoana, ny tenin'Andriamanitra no iorenan'ny fanantenantsika, ary mbola io tenin'Andriamanitra io ihany no iorenan'ny ho avy ny mino manontolo ny rahatra izay. Dia mampahery antsika amin'ny anaran'ny Tompo haharitra hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levona mandrakizay. Eo n'Andriamanitra ireriana ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra anao izay ilay Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra velona, ilay maharitra mandrakizay, ilay mitoetra eto amin'izao tontolo izao hatramin'ny voalohany sy ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra anao izay Tompo, mampaharitra ny famindram-ponao aminay, fa misaotra anao ihany koa izay mbola afaka mitondra eo ambany fahasoavanao ny fanomponay, ny hoavinay rehetra, ary entinay eo anatrehanao manokana, lay maharitra mandrakizay, lay tsy mba ho levona, ireo tokantrano kristianina rehetra, ny fanambadiana kristianina rehetra, izay rehetra naorina tamin'ny anaranao, mba ho tehirizinao amin'ny faharetanao rahateo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.